Notanterahan'ny Tetikasa Papam sy ny GSDM ny 12 sy ny 13 Aogositra 2024 tany Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro, ny 2 andro ny agroekôlôjia, fotoana iray ampahafantarana ny zava-bitan'ny GSDM sy ny Tetikasa izay ambany fiahin'ny Ministeran'ny Sahanan'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary vatsihan'ny AFD vola eo amin'ny fanampariahana teknika agroekôlôjika sy ny fanaovana voly rakotra. Agroekôlôjia zay koa dia miasa ao anatiny ao ny momba ny toetrandro mifangarao zany fambolena sy ny toetrandro dia teknika mpambolena zany izy io manaraka ny fiovaovan'ny toetrandro dia rahantsika mafanatra moa fa aty Alaotra sy amin'ny faritra rehetra izay misy ny Papam miovaova ny toetrandro dia ao anatin'izay teknika izay mba tena hoe ahafahantsika mahavita tena ara-tsakafo tokoa dia ao no ampiarana an'ilay teknika agroekôlôjika. Nosafidiana manokana ny faritra Alaotra noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay miantraika mafy any an-toerana, miamaina ny tamboly sy ny tambary, simba ny sandrika ary hiara-ny hay tamin'ny verimberina isaky ny 3 taona ny faritra. Ity zany dia nahadelasena izy fa hoe toerana famokarana vary, mpamokatra vary voalohany tena tany loza mihitsy ny tany ity satria raha tena miteny tsotra zany dia eo amin'ny 100,000 hectara eo tambary ety izy rehetra mitambatra, eo amin'ny 70,000 hectara eo ratsy rano daholo le antsoina hoe RMME dia tahaka ny tamin'ny farany teo zao dia tsy afaka anamboly vary mihitsy ny olona amin'ireny toerana ireny, 20% ihany no afaka anamboly vary satria aty ny tena sarotra mihitsy ny fiovaovan'ny toetrandro aty. Isaky ny 3 taona dia misy maintany foana ary rehefa miverina ny orana dia mivatravatra dia mitondra drano dia miteraka amin'ireny le glissement de terrain izay resahana betsaka amin'izao fotoana izao ireny mahatonga ny lavaka ry tatsazy na piseho ny zavatra azo atao amin'le RMME zany hoe ny vary mifandimby amin'ny vesy miaraka amin'ny voly anana ny tsaramaso izy tanareo fa mahatratra any amin'ny 5 taona isaky ny hectara le izy na dia tamin'ny taona toa izy tena ratsy be ny orana dia hitanao amin'izany fa raha ohatra reo miantsoina hoe tany sarodrano rehetra reo izay BDP no vita fambolena ara-dalàna dia tombobe ny vokabary amin'ity. Hita nandritra izany fitsidihana sy fifanakalozana izany fa mitondra vokatra tsara ny fanampariahana ny teknika agroekôlôjia. Tena naresy lahatra amin'nalo dia tena taloha ny vokatra izany tany efa kotra ny tontolo iainana me simba dia tsy dia nivoaka loatra vokatra. Dia noho nanaovana ity voly rakotra sy ny voly manara-penitra dia tena mitombo ny vokatra sady tena tsara aminay mihitsy tena na ny fiainany ary tena mba mitsokatsokatra. Mahavelona mihitsy izy satria raha ny fotoana nanaovako an'ity légumineuse tony dia mahavelona izy dia izay nitizako azy manaparitaka mihitsy tsara le izy betsaka mihitsy ny olona ny manontany na itsika miresaka hoe inona ny tokony atao izay rehetra mitsidika mandalo eto na mpiara-monina dia afaka manao daholo dia manatanteraka dia mifanody. Nofarana tamin'ny atrikasa fifanankalozana izay niarahana tamin'ireo tantsaha sy ireo tompona andraikitry ny ministera sy ny GSDM ny andron'ny agroekôlôjia ka tapaka tamin'izany fa tsy hijanona amin'ny fanaovana valatahaka sy sahasekoly ny Tetikasa fa hiroso amin'ny fanampariahana ny teknika agroekôlôjika hatrany.